Alléluia. Felmarabanao indray a izay atao fiangonana Kristambasy amin'ity zoma fatelopolo ny volana May ity. Ampitiavana indray arany andro izarainay ianao ny rapsodiny famarinana androany izay mitondra lohateny hoe Nampitaovana sy Nomena ny Fahaizan'Andriamanitra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 dia milaza hoe fa azo hery ianareo anilatsy amin'ny fanamasina aminareo ary ova volombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Misy fahasamihafana eo amin'ny hoe fanamasina izay tonga eo aminao sy hoe ny fanamasina izay mitoetra ao anatinao. Nanomboka tamin'ny andron'ny Pentekosta ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, ny antony nahatongavan'ny fanamasina tao amin'ny olona rehetra dia hoe hitoetra ao anatin'izy ireo. Ary izany no tranga tamintsika. Amin'ny testamenta taloha dia tonga teo amin'ny olona izy mba ahafahan'izy ireo manatanteraka ny tanjona manokana mandritra ny fotoana voafaritra izany. Olona amin'ny karazany no miaina izany. Ao amin'izany ao toy izany koa hoe Elizabeta tonga taminy ny fanamasina ary feno ny fanamasina izy. Ary efa reny Elizabeta ny fiarabany Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary ny fenona ny fanamasina Elizabeta. Ao amin'ny Luka toko voalohany 1:1-7 ahitanao an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny lasaka tamin'ny Samsona koa ny fanamasina nanome hery azy vita asa lehibe nefa tsy feno fanamasina izy. Ary nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah. Ary ilay liona tanora dia nosamatsamahany ohatra ny fanasamahana zanak'osy nefa tsy nisy na inona na inona teny an-tanany. Ao amin'ny Pitsara toko 4:4-5 nahitanao an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ankehitriny nefa satria efa nandray fanamasina ianao dia nomena hery hahavita zavatra miavaka. Hoy ny Baiboly hoe fa azo hery ianareo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 nahitana an'izany. Ny teny hoe hery dia avy amin'ny teny grika hoe dynamis, izay midika hoe fahaizana manetsika mampitranga fiovana. Amen. Eritrereto ny dikan'izany. Ny tenin'Andriamanitra fa efa nandray fahaiza-manao afaka manova zavatra ianao. Nahoana ary ianao no tokony mbola hijanona eo anatin'ny toe-javatra? Sitrakao, mitomany ianao, mitalao amin'Andriamanitra mba hiditra an-tsehatra izy. Tsia, azonao ovany izany noho izany mandrosoa ary mampitranga fiovana. Taorian'ny nandraisan'ny fanamasina dia tena niaina fisiana fanatrehana ny toetra anatin'ny ireo apôstôly. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nihetsika tamin'ny fahagagana. Izany fiainana izany ihany koa no nomenanao. Satria feno ny fanamasina ianao dia efa nomena ny nampitaovana ireo fahaizana manao an'Andriamanitra mba hitondra fiovana sy handeha amin'ny fahagagana isan'andro. Alleluia, alleluia. Mino fa nandray zavatra ianao tamin'izany rapsody androany izany. Resy lahatra amin'izany tenin'Andriamanitra izany ary ianao ary dia manasanao indray izaho anao an'izao vavaka izao izay ilaza dia ianao amerina azy ampandresin-dahatra. Alleluia. Ry iray malalo, misy saotra anao nanome amin'ny fanamasina sy nanome hery sy fahaiza-manao an'Andriamanitra mba hampitranga fiovana eo amin'ny tontoloko. Mandeha amin'ny fahatongava-tsaina amin'ny fanatrehanao ao anatiko ao. Maneho ny fahendrenao ao, ny herinao ary ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen. Amin'izao fotoana izao dia mitsodrana anao mandehana amin'ny tontolo andro mahafinaritra sy feno fahita-po sy voninahitra dia hitahian'Andriamanitra